ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana ry havana no iaravanantsika hatratrity sabotsy fa eniny volana Jolay ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny taratasy izay nosoratan'i Paoly ho an'i Timoty. Timoty voalohany toko fahaenina, Timoty voalohany toko fahaenina, ny andiny fa iraika ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fa enina ambin'ny folo. Timoty voalohany toko fahaenina, andiny fa iraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra, mansiro izany zavatra izany ka mieza mitady fahamarinana, toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. Miadiny hahatsara ny finoana, hazony ny fiainana mandrakizay fa ho amin'izany no niantsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo imason'ny vavolombelona maro. Izaho mananatra anao eo anatrehan'Andriamanitra izay mamelona ny zavatra rehetra ary eo anatrehan'i Kristy Jesosy izay nanao ilay fanekena tsara teo anatrehan'ny Pontio Pilato mba ho tehirizinao tsy hanatsiny avam-ponjo hatramin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika izany didy izany. Ny andriana finaritra sady tokana mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo no aneho izany amin'ny fotoana. Izy ihany no manana ny tsy fahafatesana, mitoetra eo amin'ny mazava tsy azo hatonina izay tsy hitan'olona sady tsy hainy jerena. Ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Lay masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hafatra nampitondrain'i Paoly an'i Timoty ity eto am-pianaranatsika ity. Timoty izay tsy hoe zanaka ara-panahin'i Paoly ihany fa nomaniny hitory ny filazantsara, nomaniny hanohy ny asa izay niandreketany ary mandrakariva moa Timoty dia nirahiny nisolo tena azy, nandamina ny fiangonana tany Korinto, nisolo tena azy tany Efesosy ary tamin'ny fotoana izany ary dia niara-dalana tamin'ny mihitsy. Dia afatra ary mamarana ny toko fahaenina ity mofinaina ity ny hoe mikasika ny toetran'ny lehilahin'Andriamanitra, nantsorona ny olon'Andriamanitra. Manahoana ny olon'Andriamanitra? Ny olona atao tononona hoe olon'Andriamanitra, olona tsara, mpanompon'Andriamanitra eo anivon'ny fiarahamonina. Raha toa ka miresaka tsika ny mampiavaka anao ity fivavahana kristiana dia amin'ny lafin'ny finoana dia izy nino fa ny Andriamanitra ny dia efa tonga olombelona. Tonga olombelona tahaka azy, tsy misy fivavahana. Nanaiky na mino hoe nisy Andriamanitra tonga olombelona. Nitao mizary ho fivavahana re amin'ireny mitôlôjia greka ireny ary dia nitao olombelona tonga Andriamanitra na zay koa no mety hitantsika andavanandro. Fa ny fivavahana kristiana no fivavahana maneho fa Andriamanitra tonga olombelona ary maty ho an'ny olombelona. Andriamanitra tonga olombelona ary nijanona ho Andriamanitra ny tetỳ ambonin'ny tany aza. Amin'ny mitôlôjia greka mety misy angano grika misy Andriamanitra nandalo teto ambonin'ny tany, fahaveriny Andriamanitra azy sy ny sisa rehetra. Fa ao anatin'ny fivavahana kristiana ihany ianao mahita hoe ny Andriamanitra ambaran'ny Baiboly dia Andriamanitra tonga nanam-pitoviana aminao ary tsy hoe nanam-pitoviana fotsiny fa nitafy ilay toetra maha olombelona, mety noana, mety kivy, mety reraka, mety nitomany, mety ho nandalo zavatsarotra. Zay ilay Andriamanitra, zay ilay zanak'Andriamanitra, ilay Jesosy. Dia satria tonga olombelona io Andriamanitra io tamin'ny alalan'i Jesosy dia izao tsy vitany hoe mahafantatra ny fiainantsika ihany izy, tsy mahafantatra ny fahorentsika ihany izy, fa nentiny ho azontsika iainana ilay toetra maha Andriamanitra.
zavatra tsy azo nyeritreretina mihitsy zany hoe iaina ny toetran'Andriamanitra, iaina ny toetran'ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olona tamin'ny testamenta taloha. Fa rehefa tonga Jesosy, ilay zanak'Andriamanitra ny rahy ny tompo hamonjy antsika, de manjary tonga toetrantsika ilay toetran'Andriamanitra. Ilay toetran'Andriamanitra izay very tao amin'izay etena, ilay toetran'Andriamanitra izay very rehefa notany olona. Fa rehefa tonga ao anatintsika kosa Jesosy, rehefa tonga zanak'Andriamanitra isika, lehilahy n'Andriamanitra hoy Paoly eto izao, manjary manana ilay toetran'Andriamanitra. Lasa ao anatintsika io toetran'Andriamanitra io, ekena fa olombelona mitafinofo isika, lehilahin'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra ihany, mpino ihany saingy zao ao anatintsika io toetran'Andriamanitra io. Ny fanahy masina izay ao anatintsika no mitondra ilay toetran'Andriamanitra izay manjary iainantsika. Tsy misy an'izany amin'ny fivavahana hafa, tsy misy an'izany ny fivavahana nentim-paharazana, tsy misy an'izany ny fivavahana silamo, tsy misy an'izany ny fivavahana karana hoe manjary manana ny toetran'Andriamanitra ianao, manjary miaina ny toetran'Andriamanitra ianao, manjary manana ilay fiadanan'Andriamanitra. Ilay fiadanan'Andriamanitra izay tsy hoe enjehina na tadiavina na karohana izy, fa ilay fiadanan'Andriamanitra ao anaty. De ho ihany Paoly amin'ny Timothée eto manao hoe reto misy toetran'Andriamanitra izay nataony ao anatinao ka iainanao, tsy mitady an'izany any amin'ny toeran-kafa ianao, fa miaina izany, miezah miaina izany. Zavatra tsy tadiavina amin'ny alalan'ny siansy izany na tadiavina amin'ny alalan'ny fifehezan-tena, fa iainana amin'ny finoana, iainana eo ambany fahasoavana. De izy manao hoe voalohany indrindra de izao, iaino le toepanahy araka an'Andriamanitra. Io le matetika rezahantsika hoe EGBA amin'ny teny grika, zany hoe milaza fiainana vaovao, fiainana vaovao izay fiainana miorina amin'ny finoana, ny fitiavana, ny faharetana ary ny fahalemem-panahy. Ny toetran'Andriamanitra izay manjary toetrantsika, marina fa misy toetran'Andriamanitra, mahiazy an'Andriamanitra, mijanona amin'Andriamanitra, tsy nampitainy tamitsika. Zay resahantsika mandrakariva hoe ny mahamandrakizay, ny mahay zavatra rehetra, mitoerana rehetra, ny fahefana manontolo, zany an'Andriamanitra irery, fa tsy omeny antsika. Fa misy kosa toetran'Andriamanitra nampitainy amintsika mba hahatonga antsika ho sambatra, mba hahatonga antsika ho faly, mba hahatonga antsika afaka mitombo amin'ny finoana. De zao izy manao hoe manana ilay toe-panahy araka an'Andriamanitra, miaina ilay toe-panahy araka an'Andriamanitra. Io toe-panahy araka an'Andriamanitra io de zao ateraky ny finoanan'i Jesosy, fiainana ny finoana, fiainana ny fitiavana, fiainana ny faharetana, fiainana ny fahalemem-panahy. Izy manao hoe ny kristianina raha tena mahatakatra tsara isika ao anatin'ny fiainantsika, fa olona sarobidy eo imason'Andriamanitra, ary olona sarobidy ao anatin'ny fiarahamonina. Tsy mitovy amin'ny olona rehetra izay mandalo eny amin'izao tontolo izao. Nandalo tetỳ ambonin'ny tany de mety hoe nanao izay mahafinaritra azy, fa ny kristianina tsy zany. Ny kristianina dia olona manana mission, manana anton-dia tetỳ ambonin'ny tany izy. Lasa misy heviny ny fiainana etỳ ambonin'ny tany, misy heviny ny fiainantsika etỳ ambonin'ny tany, ary zay fiainantsika tsy mialava ny fotoana akory ny zava-dehibe. Hoe 50 taona, 70 taona, 100 taona, tsy mialava ny fotoana ny zava-dehibe amin'ny fiainantsika. Zava-dehibe amintsika tokoa ny ela velona, maniry an'izany sika. Fa ny tena zava-dehibe dia ny fampiasantsika ny fotoanantsika. Ny zava-dehibe amin'ny fiainana kristiana de zao tsy ny fotoana ihany, tsy ny fahalavan'ny fotoanan'Andriamanitra, fa ny zava-dehibe dia ny zavatra nataonao tao anatin'ilay fotoana. Ilay zavatra nataonao tao anatin'ilay fotoana nomen'Andriamanitra anao. Mety ho lava, mety ho fohy. Io zavatra nataonao anatin'ny fotoana nomen'Andriamanitra anao io no tsakan'Andriamanitra anao. Ka aza mieritreritra mana hoe lava na fohy ny fotoana, za nge 5 taona niasana tary, 3 taona niasana tary, 10 taona niasana tary, 100 taona niainana tary, 20 taona niaina tary, 70 taona niaina tary. Tsy zay zava-dehibe zay, fa ny zava-dehibe de zao tsy le fotoana loatra, fa le nampiasanao ny fotoana, ny zavatra nataonao tao anatin'ilay fotoana. Ry reran'Andriamanitra, ry mpanompon'Andriamanitra, ampiasao ny fotoana. Inona ny zavatra nataonao fony tetỳ ambonin'ny tany ianao. De hoe ny filazan'ny saotra masina eto manao hoe mba olona mino hoe
tsy olona kely finoana, olona mino an'Andriamanitra, olona natoky an'Andriamanitra, olona mpizara fifaliana, ary tsy izay ihany, olona nanana fiaina toe-panaraka an'Andriamanitra, olona naharitra tamin'ny zavatra izay natao, olona nanam-paharetana tamin'ny zavatra izay natao, fa tsy olona miove tsy miove rotsy azy anteherana, tsy zany ny mpanompon'Andriamanitra. Mpanompon'Andriamanitra dia azo ianteherana. Zay mahatonga an'i Jesosy ankehitriny teny manao hoe aoka ny teninareo hoeny de eny. Zany hoe ny olona azonao ianteherana de zao olona tsy mpivadibadika, olona azonao antoka hoe rehefa eny de eny. Zany hoe rehefa satria manana ny tompo izy, dia tahaka izany sika ry havako malala. Zay mahatonga ny hoe fitahiana ho an'ny firenena rehetra inge isika, fitahiana ho an'ny firenena, ho an'ny fiarahamonina misy antsika, satria tsika mpino manana an'Andriamanitra. Toetra voalohany izay ho Paoly, ny toe-panahy an'Andriamanitra, toetra ny lehilahy an'Andriamanitra, toetra ny mpanompon'Andriamanitra, toetra ny mpino izay nataon'Andriamanitra ao anatintsika ka iainantsika. Fa ny faharoa de zao izy manao hoe ivelany io de zao miady tsara ny finoana, miady tsara ny finoana. Ina ny ady tsara ny finoana? Rehefa mitentsika hoe ady tsara ny finoana izay nataon'Andriamanitra ty anatintsika koa io toetra io, toetra ny hoe fiezahana, toetra ny fikirizana, toetra ny olon'ny asa. Jesosy afaka malala de namerimberina tamin'ny mpianatra manao hoe za ange miasa, ny raikiko miasa. Ndraindray tsika mety azo ny fakam-panahy mieritreritra mandrakariva na hoe ny asa, ny fiezahana, satria manam-pahefana de Andriamanitra de tsy nanao ninonina fa mety ny tenin'Andriamanitra rehefa ko mahalala de asa raha miteny izy hoe misy mazava de zany zavatra zany asa zany, fa tsy hoe Andriamanitra ke niteny fotsiny ny baiko de vita, fa ny tenin'Andriamanitra baiko ke asa. Zay mahatonga ny hoe nitsahatra Andriamanitra tamin'ny andro fahafito, izy amono nitsahatra, tsy ny miteny enge no nitsahatra fa ny miasa. No zany dia rehefa miteny Andriamanitra hoe misy mazava de zao misy asa nataon'Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra de Andriamanitra miasa. Fa Andriamanitsika hoe tsika zatra mibaiko de amintsika no tsy hoe miasa de mibaiko, tsy zay. Amintsika indray asitsika elanelana ny teny sy ny asa, fa amin'Andriamanitra ny teny, asa, ny asa, teny. No zany dia eto dia ampianarin'ny tompo isika, ampianarin'ny Paoly Timoty mba tsy olona malaina. Timoty mantsy de olona somary malefaka. Timoty manana mpirahalahy Timoty sy Titosy. Titosy somary ataontsika hoe maherihery vaika, somary matanjaka ara-bata na ara-tsaina ara-panara. Zay mahatonga ny hoe Titosy na rehefa tany Kreta, satria ny fiangonana tany Kreta arak'izany belo voalazan'ny Paoly amin'ny Timoty moa hoe ao amin'ny Titosy moa hoe mikibon'ny Andriamanitra. Fa Timoty kosa tsy de tahak'izay loatra. Timoty somary malefaka kokoa na ara-pahasalamana na ara-batana. Zany akory tsy midika hoe Timoty tsy azo ianterana, fa Timoty de nandamina ny raharaham-piangonana maro tany Efesosy araka vatsika teo tany Korintra. Fa izao i Timoty de nanakina ny Paoly manao hoe miady miady tsara ny finoana ianao, tandremo ianao sao variana, tandremo ianao sao sondriana, tandremo ianao sao variana amin'ny famirapiratana, tandremo ianao sao variana amin'ny fahatsaran'ny fahombiazana vetivety, fa aoka itoy le fiezahana. Eto de zava-dehibe ny kristianina mahatotro amin'ny fiezahana. Ny mpanompon'Andriamanitra rehefa ko malala tsy mba manao andron'ilay hoe miasa de avy eo mijanona de efa vita iny olona mora afa-po. Fa ny dika teny hoe miadiny tsara ny finoana de zao olona tsy mora afa-po, tsy mora afa-po ary tsy mijanona amin'ny atonontonony, tsy mijanona amin'ny atonontonony fa miezaka hanatratra ny tsara indrindra arak'izay tratra. Zay mahatonga ny Paoly eto nge miteny ny taonany hoe tandremo tsara, fa i Jesoa niazona ny fanekeny teo anatrehany Ponty Pilato hatramin'ny farany, izay le hoe miady tsara, tsy fiovana fa miezaka manatratra zavatra tsara arak'izay tokony atao. Raha samy manao zany sika de miova ny fiarahamonina. Mampiavaka ny kristiana de zao
tsy hoe mahavita zavatra tsara indray na rorona telo mijanona fa miezaka mitohatra. Anankiray am'izay mampalahelo amy zavatra vita malagasy, sofa efa tsy zany intsony tsika fa indraindray mahavita zavatra tsara fa tsy mahatojo, mahavita zavatra tsara fa tsy maharitra. Be deabe ny olona malagasy tsy hoe tsy mahay fa ny olona malagasy indrindray de zao tsy mahavita, tsy mahatojo zavatra tsarotra, tsy mahatojo mihazona zavatra tsara, tsy mahatojo mihazona zavatra tsy mahatojo ezaka hatramin'ny na manova zavatra ry izy de zao manova zavatra izy 3 volana, mety iny 3 volana afaka 3 volana miverina am'lohany indray, le atao hoe launiny de miverina am'ilay teo aloha indray. Mpanao asa tanana malagasy mety hoe mpamokatra izy basa na mpivarotro io na mpivarotra hani-masaka io na mpanao hôtely io na mpanao asa tanana io, eny na mpanao maritrano aza de zao indraindray dia tsy mahatojo mihazona lay kalitao, lay zavatra tsy mahatojo mahavita ny ezaka mitohy fa mijanona eny antenantenany, mijanona eny antenantenany de hitatsika eo amy fiarahamonina zany moa tsy mila hoe zavatra hitatsika andavanandro zany, zavatra hitatsika andavanandro hoe rehefa misy mpivarotra indray atao hoe restaurant malagasy de mandeha tsara mahafinaritra tsara eny herintaona, 2 taona, 3 taona, 4 taona de zao tsy eo intsony fa naninona tsy teo intsony izy, lasa niratsy lay izy de lasa niataka tsikelikely indray le mpisakafo tao tahak'izany koa na entana vita malagasy ary rehefa manondrana entana malagasy anao zao 3 taona 2 taona no hitanao hoe nanondrana an'izao fa efa tsy manondrana intsony fa nahoana tsy efa niova fa niova le qualité de lasa mifindra firenekafa lay olona mitady le entana fa tsy taty Madagasikara intsony. Be deabe ny tahak'izany hoe tsy miezaka mitohy, tsy mahavita mihazona zavatra mitohy sy maharitra, azay fa alementsika malagasy. Anankiray am'izay manova an'izany toe-tsaina zany de ny fivavahana kristianina. Eto Paoly de raha miteny hoe miezah miady tsara amin'ny fona de milaza ezaka mitohy, hoe rehefa manao zavatra tsara ianao de tohizo tsara mandrakariva iny fa aza mora mijanona tenantenany, hatsara ho mandrakariva iny, aza mora kivy tenantenany ary aza mora faly amin'ny vokatra vetivety fa miezah mandrakariva, hitombo miezah mandrakariva hanohy ilay fahatsarana. Zay le hoe toetran'Andriamanitra. Andriamanitra avako malala raha nahary izao tontolo zao ange tsy ndray andro nohariany azy azony natao ndray andro ny zavatra rehetra hoe tao anatin'ndray andro de afaka niteny Andriamanitra manao hoe misy izy ao rehetra hoe atao vita tsara, ahoana moa tsy avy tany an'izany fa nataony tsikelikely lay izy ary zay toe-panahy tsikelikely n'Andriamanitra izay dia mampianatra antsika koa hoe misy ezaka tsikelikely atao, tsy hoe ndray mandeha de vita, tsy misy olona mahatratra ny tanjona ndray mandeha de vita fa mandeha tsikelikely na i Jesosy range zany. Tiany tompo isika manan'izay ezaka mitohy izay, zay fiezahana anatratra ezaka mitohy izay fa ndraindray tsika te ho tonga aingana, ndraindray kamo na te ho tafita aingana na te ho ahita vokatra aingana fa tsy zany. Ny soatra masina de ampianatsika manao hoe zava-dehibe lay ady tsara hiezahana isan'andro no mitombo amin'ny finoana, isan'andro no miezaka, zay maha zava-dehibe lay faharetana. Toetran'Andriamanitra zany le avako malala. Fa ny fahatelo de zao koa zay asehon'ny Paoly ka tokony ho ananany Timoty dia izy manao hoe azony mafy mihitsy ny teny zay efa ny fanekena tsara zay efa nataonao, olona mihazona lay fanekena, mihazona lay teny efa ny fanomeza toky. Zany moa am'izao andro antsika zao de re mandrakariva ny fanomeza toky, etseroa be deabe ny olona manome toky, ataoko ty, fitaiko ty, omeko ty, azaoko, be deabe ny olona, be deabe ny toky hitatsika sy rentsika azotsika etsero saingy zao na itsika koa raha mety manao zany manome toky etsero ary ndraindray dia tsy mahazona an'izany sika, tsy mahazona tsika satria tsika mpanota fa tsy mahazona tsika satria ndraindray hamaivantsika ny lanjany antsoina hoe teny fa amin'Andriamanitra de zao zava-dehibe ny teny
sy ny fanomezan-toky atao amin'Andriamanitra. De izy manao hoe ny mpanompon'Andriamanitra, ny lehilahin'Andriamanitra, ny mpino an'Andriamanitra de zao olona tokateny, mihazona ny fanomezan-tokony, indrindra ireo zay teny nataonao teo an-trehana ny vavolombelona maro. Izy manao hoe tazony mafy angereny fanekena nataonao teo reny, itsika kristianina, itsika mpandray fanasan'ny tompo, inona moa ny fanekena tsy efa nataontsika teo anaty vavolombelona maro? Andeha atao hoe anankiray fotsiny ihany. Za de miezaka hamaky baiboly isan'andro, faneken'ny mpandray fanasan'ny tompo zany. Izaho dia hamonjy ny fitaom-pivavahana arak'izay azoko atao, ary ny famonjena ny fanasana masina de adidy sy tombontsoa mily fa be dia be ny kristianina tsy mivavaka. Fiavako malala azon'ny fanekena nataonao tao anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra niazona ny fanekeny natao taminao. Andriamanitra tsy mivadika ny fanekeny, matotoy izao isika de satria niazona ny fanekeny Andriamanitra. Anjaranao kosa ny miazona ny fanekena mba toka-teny, mametra fantany hoe inona moa zany tompo no efa tokony meko anao. Ary raha misy tsy tadidy ary reny indraindray de mangataka famelan-keloka, avaoza ny fanoloran-tena. Ny avako ny mpanompon'Andriamanitra de olona toka-teny, olona mahatahiry zay fanekena nataony teo anatrehan'Andriamanitra. Marina loatra fa olombelona ihany sika, mpanota saingy zao mpanota efa nidiovy ny tompo tamin'any, mpanota efa tonga olom-baovao, mpanota zay efa nandray an'i Kristy de tonga olom-baovao, de ny tompo mitarika antsika hahatanterahantsika ireny fanekena ireny. Ny fanahy masin'Andriamanitra ny afaka hitoetra-betsaka ao anatinao ka hifalianao, mba ahatsiarovanao fa tsy olon-kafa ianao anatrehan'Andriamanitra fa mpanompon'Andriamanitra, tian'Andriamanitra ary miankinan'Andriamanitra, miandry zavatra aminao Andriamanitra. Tsy kisendrasendra akory na mpino anao fa miandry zavatra aminao Andriamanitra. Izay zavatra andrasan'Andriamanitra aminao zay de zao efa ataony ao anatinao ny fanahiny, ary efa rakofa ny fahasoavany ianao mba ho vitanao zany. Ny zavatra asain'Andriamanitra ataonao tsy zavatra tsy vitanao fa vitanao fa manana finoana. Mivavaka isika. Tompo misaotranao ny amin'ny teninao zay mampahirena ahy, mandroaka ny tahotra sy ny tebiteby, mandroaka ny fanahina, mandroaka ny ay hafa mampitoetra kosa ny fona sy ny fanantenana fahampanomponao zay, ary ampitoerinao ty anatinay ny toetranao mba hiainana hitorianay ny fahatsaranao. Ny toe-panahy araka anao Andriamanitra, ny fahalemem-panahy dia ataonao manjary toetranay reny, ny fiezahana mitohy anao zavatra tsara eo ambany fahasoavana, vokatry ny fandraisana anao Jesoa. Tompo de misaotrana amin'ity herinandro mifaranay ity, misaotrana amin'ny fitahiana nomenao de avy aminao zay rehetra nahafaly anay, nahasambatra anay tamin'ity herinandro ity, ary raha nety nisy nampalahelo anao de hifonanay sahady aminao reny. Mitoera Jesoa atomponay ary havaozy isan'andro ny fanoloran-tenanay hatrehany indray ny herinandro vaovao. Amin'ny anranao Jesoa nametrahanay ny fiainanay ao ambany fahasoavanao. Amen.